izahay tandrina ranjakavory noho ny fiantsoan'Andriamanitra mitondra ny afatra ho an'ny fiangonany amin'izao alahady faharoa amin'ny volana janoary 13 izao, ny volana janoary izay nananganantsika ny hevitra lehibe manana ny toerany amin'ny fiainana kristianina hoe tsy vonina ny ainy fa mbola miresaka aloha ilay lohevitra lehibe hoe Andriamanitra ny fanantenana ny tompo. Ary zany no anomboantsika fianarana ato amin'ny Matthieu 7 izay azo atao tsara hoe fianarana momba ny fanantenana an'Andriamanitra. Mangataha dia omeny ianareo, mitadiava dia ahita ianareo, mandondona fa tsy mandondona, za zany manova azy, mandondona dia voana ianareo, dodona fa tsy hoe mandodona. Mampatsiahy ilay tantara ilay vehivavy tora-tena nanatona ny mpitsara tsy marina tao an-tanàna. Ay izay texte izay dia tsy tadidiko lisy pasitera fa fantatro izay texte izay. Lioka toko fa 7 taona kivakitsika io fandodonana nataona vehivavy. Lioka toko fa 7 tsy dia sarotra tadiavina izay lioka izay a. Toko fa 7 diny voalohany, ary Jesosy nilaza fanoharana taminy fa tsy mety raha tsy mivavaka mandrakariva izy ka tsy reraka. Dia nanao hoe nisy ho avy tsara tao an-tanàna anankiray izay tsy natahotra n'Andriamanitra namena maso olona, ary nisy mpitondran-tena tao amin'izany tanàna izany izay nakao aminy matetika ka nanao hoe omerariny aho amin'ilay mananady amiko, ary tsy nanaiky izy aloha fa fafaka izany dia nanao anakapo hoe dia tsy matahotra n'Andriamanitra aho zany sady tsy mena maso olona, mba omeko rariny ihany mpitondran-tena fa manahirana izy fa andreo ho avy mandrakariva izy ka ampahasoritra. Hoe tompo eno izy lazay ilay mpitsara tsy marina fa Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-bo fidiny fa izay mitaraina aminy andro amanalina, ary moa hitaredretra fa izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Kanefa raha ho avy ny zanak'olona mo ahita finoana ty ambonin'ny tany va izy, le mandodona zany le mangataka dia omban'ny finoana, tsy tonotonom-pona atao tsy anjery ny fangatahana atao amin'Andriamanitra fa atao amin'ny finoana. Miara-mivavaka eto ny zokiko vavy, mety tsy mifankafantatra izokiko vavy isy le bebe tantaraiky ity. Raha vavin-dreniny mamanay zany a lay bebe tantaraiky, fa le zokiko vavy miara-mivavaka amintsika eto anabaviny dadako retako aminy miara-mivavaka amintsika eto. Hoy le bebenay io nagaga tantaram-piainany dia izy katolika. Dia nisy fotoana napetraky mamanay tao amin'ny bebenay io amasasaka boto moa dia alamindamina ohatr' izany fiainam-pianakaviana, dia mba misy fotoana dahatrarikeo nandaminana azy.
dia maheno ny bebenay a mitanisa chapelet fa tsy teny fantatro ny zavatra teneniny. Iny teny ataony teny latine tsy fantatro na ny ray azy fa isa maray vo miara ny fandrininy tompony mandoalika dia raikitra izy manao vavaka. Une telle fidélité tena arako hatramin'ny fiafarany fiainany bebenay io fa hatramin'ny fidimandry dia tsy niova tamin'izany fanao mivavaka mandrakarivo zany izy. Fa za ty aorina efa akaiko antitra zao manomana tonteny momba ny vavaka no mampianatra ny fiangonana hoe tsy atao tsy anjery ny vavaka. Fa intelligemment sainao mivavaka ataonao. Korintianina voaloha toko 5:10 efa nampianarantsika io famerena andesina zany ataoko zany ho azy tsy tonga nivavaka ihany tsy nahenao am'izany izay ve pasitery. Korintiana voaloha toko 4:10 azafady. Korintiana voaloha toko 4:10 ahoana ro izy sady hivavaka mpanahy no hivavaka an-tsaina koa aho, sady hihira mpanahy no hihira an-tsaina koa aho na hatramin'ny hira zazany dia ampiasana koko. Fa tsy hirairaina fotsiny azafady anaka fa mpihirina reo ataotao fotsiny tononkira tia fa sainina inona zany tononkirako zany raika amin'ny 700 ohatra salofanyriako manitsika ny fo liny fa tena sakaizanao zany zany mba fanirinao amponao iza mba manany zany faniriny zany saniraina fotsiny saina ny tononkira mba ho sakaiza ny tompo ianao fa zay sakaizanao Jesosy de tsy azo nekizikizy zany hoe ampitonoso zany tsy azony zany. Tu es comblé de toutes les bonnes choses. Jésus dit azony rehefa tonga sakaiza ny tompo anao de comblé zay ilainao omeny anao koa mangata dia mba manontany anao zany zao inona mba tena fanirinao inona mba tianao angatana amin'ny tompo le ordinaterakely niany angatako amin'ny tompo zay fa vita le analizy ina le izy ina no angatana amin'ny tompo mangatady omeny anao et soit explicite mazava tsy afangarongaro mangataka tompo mba tahinao ny fiainako zay global amin'ny fiainanao amin'inona zany tahiny zany amin'le fiarahanao misympanao atsy ve ina le tahina Andriamanitra ny tenanao angatanao soyez explicite ataovy mazava hoy ny fampianarantsika na verimberitsika
fa angatahina amin'ny finoana. Ndao hijerentsika texte vitsivitsy ny voalohany amin'izany ny Jakoba sitrapon'Andriamanitra nomenantsika teo. Jakoba toko voalohany. Izany indray izay Jakoba zay pasteur. Nahirana anay mihitsy ianao ty pasteur. Filehejape. Filemona, Hébreu, Jakoba. Toko voalohany. Ndiny fadibika hatramin'ny fahavalo. Mbola mandre baiboly mietsiketsika zany mbola tsy nahita le Hébreu le Jakoba ny sasany any. Jakoba toko voalohany ndiny fadimy. Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena. Inona zany olona tsy manam-pahendrena zany? Raha misy ianareo tsy manam-pahendrena, aoka izy angataka amin'Andriamanitra zay manome malalaka ho an'ny olona rehetra sady tsy mandatsy. Jereo tsara zany a. Ny tompo rehefa manome tsy mba mandatsa, iny mangatakataka lava eo. Tsy mba mandatsy fa manome malalaka. Ary dia omeny zany. Nefa aoka angataka amin'ny finoana izy ka tsy vaky tsara teny malagasy io a. Hiahanahana. Donc ianareo meko le texte misy an'ilay mitovitovy. Rehefa avy eo miahanahana ity. Inona dikan'io? Misalasala. Avy taiza ny fisalasalana. Jeremia toko fa 7:7 ny 9:5. Ny fo dia manana aretina tsy azo tranony. Io olona malagasy olona fo io. Vao misakatra kely fotsiny halako. Dia tonga dia voabahanao ny fonao. Halako. Dia angataka anao avy eo. Angataka anatona ny tompo. Matahotra angataka satria ao misy halako. Dia misalasala ianao tsy samy. Angataka soditsiazo. Satria ato mbola misy olona fo. Iverenako ny Korintiana voany toko 7:10 hoe ahoana aloha izy sady hivavaka ampanahy tariny fanan'Andriamanitra no hivavaka antsaina. Tsy nolazay ny apôstôly Paoly hoe mivavaka koa amin'ny fo. Fa misy aretina tsy azo tranony hoe Jeremia. Sao dia mifangaro ny resaka hoe inonao zany pasteur zany hoe rehefa mivavaka dia tsy atao amin'ny fo. Atao tsy izy indray raha izany. Mivavaka tsy amin'ny fo. Mety ve zany? Tsy mety zany. Dia maka izy zany. Lay hoe ny aretina tsy azo tranona ao amin'ny fo io zany. Zay vo azo avaitsika tsara. Tsy le resaka tsy eo koa zany fola zay nisy loatra masina zany. Fa lay mahay anao le centre de toi-même. Dia maholona anao. Io le maholona anao io ny fonao. Dia ivo le centre. Ka raha io maholona anao io no mifangaroaro zavatra ohatran'izany hoe mangahala, miala, tezitra, tezera fahazamanota. Dia misalasala ianao le faranao anatina ny tompo. Jakoba toko voalohany. Dia toy izy le fanazavany Jakoba. Fa izay miahanahana. Zay voalaza teo a. Izay miahanahana. Dia toy ny amin'ny ranomasina entin'ny rivotra katopatopany. Aoka tsy hanampohandray zavatra mitovy zany olona zany. Olona mirosaina izy. Miovaova amin'ny aleny rehetra. Ny olona
ndraiky ngabo ndraikindraiky ambony ndraikindraiky gauche ndraikindraiky droite tsy mety normal mihitsy fifandraisanao aminy vetivety izy manao paster paster tapotapoka io ovo karaha metsy anao fitokisana izy vadiny anao avy eo ovo aoka tsy anapoanay zavatra mitombo zany olo zany Sakoba no miteny je suis que le porte-parole tonga teny fotsiny aho mangatary ka aza miahanahana ndao mpitahintsika am'zay le fiteny lay teny malagasy hoe miahanahana sy lay teny salamo faharoa efapolo ndiny voalohany iazonareo lay vombolana salamo faharoa efapolo dia ndiny voalohany zay fa manenty baiboly sarotra tadiavina be ny salamo tonga ndiny faharoa andininy fa ndiny voalohany salamo faharoa efapolo tahaka diera mihanahana zareo ny voabolana tariny olona miahanahana misalasala ny dikany fa eto kosa mihanahana tena maty ny etaeta maniry fatatra samy hafa mihitsy ny dikany ka ianao le misalasala zany na mangataka aza dia tsy ahazo feno zavatra ao an-tsainao ao rehefa anatona ny tompo ianao zany divelesale matotoko fahenina haitsika tsinjery hoe raha hivavaka amiray lao zay ao an-danitra ianao dia midira amin'ny efitranonao mangingina fa nyrainao zay mandre mahita ho mangingina no havaly anao io mangingina lazay tsy hoe vitokoa ianao zany fa vo hivavaka ny protestanta dia akatona dao ny varavara akatona mba akingina nefiky anatiny tsy mangina aretrano no akatona tsy varavarana io zany varavarana zany io rehefa mitsangany varavarana ao ka mandodona aiza zany varavarana zany io aiza ao anatinao ka ao zany le mila harindrina akatona raha ataony fiteny hafa dia hoe aza vela isy zavatra manelingelina ny an-tsaina kapoha ny an-tsaina ao andry eo am-piainona iny sasany io izy mijery ahy io tsy za jery ny tena marina any an-trano any ny saina io asana nitsoka ny fera zay na ahoany izy mijery ahy io tsy za jery izy mody miainao io tsy za miaino fa sokafa nano ny parenthèse dia atao anaty crochet dia atao anaty akolady ohatran'izay koa rehefa mifarany reny venez donner nous téléphone avec le son. Si je me dis, tu n'es pas pasteur. Mandaingi. Misy mesy ao ananao zay. Za eto miresaka aminareo roapolo dimy amby roapolo minitra zara liara misy an'izay. Mba anaovana? Zay. Mambany ny elaka reny. Fa fio. Tsisy mijanonana mihitsy. Ao fitoeranao. Ka izy io dia mijery ny hainao ahy io. Tsy mihainao ahy izy. Fa le ato anaty lesilesy aty any. Fa ahoana? Fa firy no raha? Izy mihitsy ato le anankiray e. Le anankiray no ato. Jereo fa mitsikitsiky zanako fa misy ao.
katony amin'izay le parenthèse le crochet le accolade aprimo amin'izay ary indrino mivaravaranao raha tianao hoenoin'Andriamanitra amin'ny vavaka ataonao aza vezivezy io sain'io amin'le filazanareo rehefa nonanona zay nareo ty am-piangonana ka rehefa nona ny kibo ataonao lavabe izy pasteur rehefa bezivezy ny fanahy nataoko fokely izy tamin'ny herina nonomonina reny filoatra izy pasteur amin'ny valo sasa de efa ny tokotany aiza ihany ary nataoko aminareo reto ataoko foy kely foy loatra atao lava mivezivezy ny fanahy mangata aza miahanahana aza vilivily ny saina ina tika zany rehetrarehetra zany rehefa vavaka de vavaka tsara on se tient concentré concentration ozy ny sasany ray azy mba hafanao tafaona tsara anto gaga oenao rehefa tena tafaona amin'ny tompo tsy mila mieritreritra lava be zany ianao fa tonga de omeny fanan'Andriamanitra anao zay mivavaka ampanahy omeny fanan'Andriamanitra anao zay tombavaka tokony olazainao magaga io tonga de omeny fanan'Andriamanitra anao de anao fotsiny manao composition zay mila misay composenao le zahatra omeny fanan'Andriamanitra anao inona tsara moa zany zahatra tonga atao tsaiko zany de alaminao amizay amin'le saina kristiana nomeny fanan'Andriamanitra anao iny alaminao amizay mitombavaka ataonao de mangataka amizay ty zany tena vavaka fangatahana mihitsy no ampianariny soratra masina satria Andriamanitra ny fanantenana ny Andriamanitsika rehefa mangataka anao de manantena fa ahazo ary marika azy tsy resaka le hoe manantena fotsiny eo any janony marika toko faraiky ambin'ny folo ny limy fa efatra amby roapolo filazatsara faharozany marika zany anaka sakirana izy aiza moa le marika aiza ohatrany apocalypse izy zany zany marika toko faheraiky ambin'ny folo ny andiny fa efatra amby roapolo 11:24 Jesosy no teny hoe holazaiko aminareo na inona tonononareo amin'ny fivavahana sy angatahynareo dia minofa efa nandray anareo de ho azo nareo zany tsy fanantenana ihany fa tena hoe tonga de minofa omeny tompo zany ho azonareo zany anao expérience tsika rehefa avy eo anao vavaka tsy ataotsika le fampitohitohiny telo iny fa samy manonona tsy miahanahana mazava tsara ny zahatra angatanao amin'ny tompo ary tonga de marika toko raiky amin'ny folo kataka aminao ary tompo ty mangatako aminao ty i tsy misy sujet avy ty amiko de teny aminay de vavany am'izao hoe fa ianao mihitsy ny manana ny tianao angatana amin'ny tompo de zaho toetra am'izany ny tompo Andriamanitra ao vality anao mangata de omeny anao de matompotompo manohy hoe mandodona ia zany vombolako tsy mandondona fa
mandodona tena mandodona misy insiste matontompo mampianatra an'io misy zavatra omeny avetrany za efa mino a fa omeny avetrany io fa misy ko zaho miny fa nangatako tamin'ny tompony izy ambola misy fotoana kely mety ho ndray andro mety ho herinandro mety ho ray volana mety ho heritaona fa ianao mandodona miinsiste oay malagasy tsara be zany miinsiste tovy amin'ny teny malagasy hoe misisika tanao mifanakaiky kely miinsiste misisika tsy mety mangina ny dikan'io tsy mety mangina ianao isaky manatona amin'ny tompo ianao iny anao le mangina tsara omponao iny a iny anao le mifotoka tsara manatona tompo iny a le anao tsy misalasala mangataka iny a averinao foana tahaka nataony izy le vehivavy amin'ny likoatoko avanany folo zaho aho mirariny zaho aho mirariny zaho aho mirariny zaho aho mirariny isanandro zany aza mpitsara tsy marina hamaly an'ity vehivavy ty nefa rano mainky fa nirainao zay manaritra lay Andriamanitra mahafantatra ny tsara rehetra ho anao lay Andriamanitra mihevitra ny anomeny tsara indrindra ho anao homeny anao zany zao fotsiny hoiny mpampianatra tiako ireny filazany pasteur Rajobel azy amin'ny soratana manana soratana pasteur Rajobel ao an-trano fa aza mangataka antsy amin'ny eritreretanao aminona namana aza mangataka afo amin'ny androanao tranon'olona eo afa fotorako ny tranony ranony tsy ho azonao zany narovina narovina i pasteur Rajobel nyevy zany de hoe mba sainy any zay natainao ahoana arony izy sady mivavaka ampanahy aho no mivavaka an-tsaina koa sainiko zay nataoko ny tompo ary voahevitro tsara hoe tena ilaiko io tena zavatra ilaiko io fa tsy superflu am'izao andro crise zao nona nataonao ny tompo avinao mandoaly tompo mangataka anao mba miokavina ataoko atao misovoko eto dia matoky fa tsy azo ianao zay tsy azo ianao narovina crise no atrehnao ka avy napetaka ao misofonao no angatanao aminy tsy azo ianao zay tahoary testena zany fanorianao zao no fanoriako manetsika ny foko etseo ary ny fonao etseo ny sainao ary fantoy manokilo amin'ny tompo ny fonao mangata dia omena ianara amen